Faly indray ny tenako miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana Sarahay Mahasoa ity. Fandarana izay vokarin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Ny tenako Dr Jean-Luc Ravelormisy no manolotra sy mikarakara sy manolotra ny fandarana. Mankasitraka hatrany amin'ny fanarahana izay ataonareo amin'ny teny fambairezana ary indrindra ihany koa ireo teny firarian-tsoa atolotrareo ahy dia maneho fifanohanana izany sy fiara-miasa ihany koa. Ny fandarantsika androany moa izany dia laharana 550, laharana 550. Ny fandarana 450 izay narahantsika dia niresahana ireo vatsim-pianarana misy izay azonao angatahana na aiza ianao no mianatra, dia misy ihany koa vatsim-pianarana hianatra any Allemagne, any Grande-Bretagne ary any Frantsa. Laharana 450 izay. Fandarana androany kosa dia ny fandarana 550 dia iverina isika resaka momba ny zavatra ilaina raha hianatra aty Etats-Unis dia teo amin'ny laharana 7 no resantsika ireo andinindininy be dia be ny amin'ny zavatra mila kirakiraina, mila karakaraina. Dia izay zavatra karakaraina izay ao anatin'izay izany misy zavatra roa lehibe. Ny anankiray dia ilay antsointsika hoe adresy emailaka, dia ny faharoa ilay antsoina hoe taratasy manokana mombantsika na curriculum vitae. Izay anankiroa izay izany no resahako amin'ny fandarana anio. Dia raha ohatra ka mbola manam-potoana isika dia hiresaka anjerimanontolo anankiray aty Etats-Unis izay manome vatsim-pianarana ho an'ny rehetra izay mangataka mazava ho azy. Tsy maintsy izany ianao voafantina fa manome vatsim-pianarana izy araka ny vola izay anananao. Dia ho azavaiko aminareo izany ny fandehany hoe inona ny zavatra takiana izany anjerimanontolo izany. Ny resaka reto dia hoe ny zavatra ilaina mbola ao anatin'ilay zavatra fahafito isika dia amin'ilay fahafito moa izany hoe fantaro ny zavatra ilaina dia iray roa amin'ireo ilay zavatra ilaina maromaro ireo izany ny voalohany ny adresy emailaka, dia ny faharoa ny curriculum vitae. Dia ny resantsika voalohany izany dia ny adresy emailaka. Ny fomba ahafahantsika mifandray izany amin'ireo anjerimanontolo izay anaovantsika fangatahana rehetra dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny adresy emailaka. Izay adresy emailaka izay dia zava-dehibe satria efa tsy misy intsony izany izao ary vitsy dia vitsy raha tsy diso ahako ohatra ny taon'ny firenena Maorisiana izay tamin'izay manome vatsim-pianarana rehetra fantatro, raha tsy diso atao firenena Maorisiana ihany no mangataka ihany koa ilay taratasy, izany hoe ny fangatahanao izany mila alefa taratasy. Fa ny rehetrarehetra amin'izao dia resaka adresy mandeha amin'ny resaka elektrônika avokoa izany na emailaka avokoa izany. Ka ilainao izany manana adresy emailaka. Ny adresy emailaka moa izany dia fomba ahafahantsika mifandray elektrônika, tsy misy adsia fandefasana azy, tsy mila adsia fa miditra isika izany amin'ny aterineto. Dia amin'io aterineto isika izany no manoratra dia mandefa ny taratasy, mandefa ny hafatra izay tiantsika alefa na anoratantsika alefantsika any amin'ny olona. Ka ny adresy emailaka izany raha ohatra ianao mbola tsy manana dia ilainao izany ny mamorona azy. Zava-dehibe io satria io izany no ahafantaran'ny olona antsika, ifandraisantsika amin'ny olona ary ifandraisan'ny olona amintsika. Eto ary dia manome torohevitra antsika izay mbola tsy manana adresy emailaka na ny efa manana ka tsy manaraka an'ireto fepetra reto dia sosokevitra ny omeko ny amoronanao ny adresy vaovao. Ny adresintsika izany dia tokony adresy misy ny anarantsika. Ny adresy emailaka antsika izany dia tokony misy ny anarantsika. Ka io ilay adresy, ny antony hoe misy ny anarantsika io izany anarana mantsy ny famantarana. Ka raha ohatra izany tsy anaranao izany no ampiasainao amin'ny adresy emailaka izay anoratanao izany dia tsy voatery fantatry ny olona avy hatrany izany ianao ary rehefa manao izy izany manasokajy ny fangatahanao arakaraka ny filaharan'ny antotan-taratasy tonga any amin'ilay anjerimanontolo dia azo atao izany raha mifanaraka amin'ny anaranao izany ny adresy emailaka anao dia mora kokoa izany ny ahitana anao. Fa raha samihafa izany ny adresy emailaka sy ny anarana dia sarotra ilay izy. Dia aza adino
fa isika ny anarantsika malagasy de lava be. Ny anahy zao ohatra Ravelo Armisy de raha ohatra zany ka mitovy zany le anaranao sy ny adresy mailaka anao de mora amin'ny olona mamantatra kokoa anao zany. Fa raha efa ataonao zany Ravelo Armisy zany ny adresy ny anarako zay ny anarako de adresy hafa indray no ataoko hoe le balita de sahirana aleo le ahoana marina moa zany ny fandehan'ity anarana ity, ity adresy ity zany iza marina no iza. Ka ataovy ny anaranao ary zay ihany koa ny atao hoe Matianina olona matianina manaraka ny fepetra iraisan'ny firenena rehetrarehetra. Io tsy fepetra an-tsoratra fa fahalam-pomba iraisam-pirenena. Ny adresinao de tokony misy ny anaranao, ny anaranao ia fa tsy fanampiny ny anarana. Azonao atao zany manisy ny fanampina anarana raha toa ka tianao izany. Azonao atao zany manisy fanampina anarana raha toa ka tianao atao izany. Fa ny anaranao zany no tokony eo amin'ny adresinao dia azonao asiana fanampina anarana raha tianao zany lay adresinao. Dia fomba tsara azonao asiana anaovana azy fanampina anarana, teboka anarana, de misy an'iny hoe arobase na hoe aminy le soratra hoe amin'ny fanafazanteny iny, fanafozanteny arobase zany na hoe aminy dia soratanao ao zany mitady compagnie zany ianao orinasa zay miandraikitra amin'ny fanaovana emailaka. Be dia be moa ny mahaimaim-poana ny antorhevitra omeko ny olona dia ataovy ao amin'ny Gmail, atao amin'ny Google zany, atao amin'ny Google le izy manao Gmail GMAIL teboka com, zay zany no anaovanao zany ny adresinao zany. Angamba mety FR ny any amintsika teboka FR na hoe Gmail teboka com mety any koa. Ka mandroso sosokevitra aho zany antsika ny antony tenenenako an'le Gmail de io aloha zany matanjaka indrindra zao voaro indrindra ary sarotra ny miditra ao anatiny zany na resaka hoe resaka antony le antsoiny zareo hoe spam na reto le mpisandoka na le mpikaratsaka ny mombamombanao amin'ny internet ireto. Zay zany anarana ho iaho dia arobase na le aminy dia Gmail teboka com na asiatonao na hotmail teboka com na yahoo teboka com. Ianareo zay manana adresy yahoo any dia mampirisika anareo ako hiova Gmail satria io zany matanjaka kokoa amin'ny fiarovana amin'ny halatra sy ny amin'ny rehetrarehetra fa ny yahoo zany dia malemy. Efa niezaka zareo aloha efa misy ezaka be ataon'zareo fa za mampirisika ny ivadianareo any amin'ny Gmail. Raha miteny Gmail akory de mariako sao de misy mieritreritra hoe miasa amin'ny Gmail angamba izy io ao. Tsy miasa amin'ny Gmail ary tsy karaha mahay ny Gmail mihitsy ako. Fa ny mahasoa no zarainy eto tsy misy tombotsoa manokana akory amin'izany fa ny mahasoa. Dia azonareo atao zany averiko ataonareo zany ny anaranareo fanampina anarana teboka anarana. Raha ohatra indray zany tsy tianareo zay fa lava loatra dia ataovy indray le litera voalohany amin'ny fanampina anarana. Ohatra zany ataontsika hoe ataontsika hoe iza re ny anarana anankiray zany ataontsika hoe Antsa Andriatsitononona, Antsa Andriatsitononona. De azonao atao zany A teboka Andriatsitononina amin'ny Gmail teboka com na ataonao hoe Antsa teboka Andriatsitononona na A teboka Andriatsitononona. Dia aza asiana isa ihany koa aza asiana isa hoe ray, roa, telo. Indraindray izy ireny de ry zareo ihany mamorona ny adresinao rehefa misy manana le anarana de ataonao ny taona naterahanao le litera roa farany amin'ny taona naterahana. Tsy asiana andreny ka tsy asiana andreny. Misy le taona ray manontolo tsy asiana andreny fa tsisy olona liana ahafantatra hoe na te hahalala hoe firy taona ianao. Aty amin'ny tany mandroso ihany koa de mety hiteraka fanavakavahana zay satria ny taona de tsy voatery ampahafantarina olona. Resaka momba CV tsika avy eo tsiny de tsy voatery ampahafantarina olona ny taona. Noho izany tsy ilaina ampahafantarina olona raha tsy takiana de tsy tokony hisy taonanao zany ny amin'ny adresy mailaka anao fa tokony anaranao ranoray fotsiny. Raha ohatra hoe efa misy maka le anarana dia ataovy an'ilay fanampina anarana litera fiandohana iny na le fanampina anarana ray manontolo de asio teboka mampisaraka azy. De misy koa le fanampina anarana farany ohatra zao ny azo hoe Joël Luc Ravelo Armisy. De le fanampina anarana faharoa io farany lazaiko hoe le Luc de azo atao zany Joël Luc Ravelo Armisy gmail.com. Mety lava loatra zay fa azonao atao zany mametraka fotsiny litera voalohany, le litera voalohany amin'ilay anarana roa de tohizanao ny fanampina anaranao le azafady le litera roa voalohany amin'ny fanampina anarana de avy eo tohizanao amin'izay amin'ny anaranao.
tahaka izay zany ilay adresy emailaka. Zay zany amin'ny faharoa. Ho resahantsika indray zany ny lafiny momban'ny CV na curriculum vitae. Zava-dehibe mihitsy io CV io satria io zany no varavarana ahafantaran'ny olona mombanao zay ianao no manoratra azy, satria ilay fangatahana ataonao mantsy misy fangatahana finoana zay. De ilay fangatahana finoana io izy no mametraka amin'ny fanontaniana. Fa le CV indray dia mametraka fanontaniana zany iny dia le CV indray ianao mihitsy no manoratra ny mombamombanao. De mahafinaritra ny olona ary mahaliana azy zany te halala izy ohatra ny ahoana tokoa moa zany anao ity rehefa ianao no milaza amin'ny hafa ny mombanao. Ka mila paikady zany izy io, mila teknika tsara zany io fanaovana an'io momban'io CV-ntsika io, mila rafitra tsara izy io. Hatria ny tiantsika atao amin'io zany dia fanehoana amin'ilay olona dia hoe ity aho, zao ny mombamomba ahy, za manana ny mampiavaka ahy, zaho io moa le iran'ny Losifa hoe za juste za, fa le iza le za juste za io araka le iran'ny Losifa iny zany mila asehonao tsara mihitsy. Ary rehefa mamaky an'ilay antsontsika hoe taratasy mombanao izy na CV mombanao dia tokony ho babo avy hatrany dia ilaza hoe ty olona ity dia mendrika ny ho raisinay ho mpianatra, ary ty olona ity dia mendrika ny ho raisinay ihany koa omenay vatsim-pianarana. Zay zany ny fandehany. Ka arao tsara ary ny toromarika dia zao androany isika ny zavatra mila atao fotsiny aloha no asiako no azavaiko androany dia toizantsika fandarana manaraka zany, fandarana manaraka tonga dia ataontsika mifanesy le izy, fandarana fahaenina amby dimampolo hoe ahoana indray no andrafetana azy, azafady, andrafetana azy. Fa ny mila ataonao zao fotsiny aloha no resahako androany. Fandarantsika moa androany tsy ho lava satria mbola misy fotoana maika ho vonjenako, fa dia zay koa zany anisan'ny antony faharoa. Fa tiako ihany koa homaninareo le izy, homaninareo ny zavatra ilaina dia raha ampitso zany hoe ny fandarana manaraka fahaenina amby dimampolo toizantsika arafintsika amin'izay zany ilay antsontsika hoe CV le curriculum vitae zay hosoratantsika zany arafintsika indray zany le izy. Fa ny androany aloha dia ny zavatra ilaina zany no homanintsika. Vonona ary ianareo amin'ny penina sy ny taratasy, penina sy ny taratasy dia raha vonona ianareo dia anomboka amin'izay zany isika. Voalohany aloha zany dia ataovy lisitra ny zavatra vitanao teo amin'ny fiainana. Inona avy ny zavatra vitanao teo amin'ny fiainana? Eo amin'izay zany tsika voahity ry olona marina, inona mba vitako tamin'ny fiainana? Aza atao lembaka, inona ny zavatra vitako tamin'ny fiainana? Lemba zay manko ohatran'ny maivamaivana, fa nisy zavatra maro efa vitanao teo amin'ny fiainana. Raha ohatra indray zany no mahita tsy misy mihitsy dia mbola tsy tara zao satria aza adino fa eo amin'ny herintaona eo fikarakarana an'ilay taratasy fangatahana zany. Dia manaova zavatra aloha zany androany raha pizza afaka-pizza misy sosoratanao amin'ilay taratasy mombanao. Alefantsika zany hoe inona avy zany ny zavatra efa vitanao teo amin'ny fiainanao. Manomboka zany ianao tany amin'ny ambaratonga ambany, ambaratonga ambony, azafady ambaratonga faharoa zany, fahatelo na io zany isika tany amin'ny secondaire sy ny lycée. Inona avy ny zavatra vitanao tany am-pianarana na nandritran'ireo vanim-taona rehetra taona taloha ny idiranao aty amin'ny anjerimanontolo. Ho antsika izay mbola vao nahazo baka, ho antsika izay efa manana baka zany ka hiditra any amin'ny maîtrise, inona avy indray ny zavatra efa nataonao zany? Nanomboka ianao tany amin'ny classe secondaire zany amin'ny taona faharoa iny dia taty amin'ny taona fahatelo tany amin'ny lycée, dia avy eo koa ianao tany amin'ny anjerimanontolo tamin'ireo taona telo izay nanaovanao ny licence. Inona avy ny zavatra vitanao? Dia sokajiana zany le izy. Jereo tsara, eritrereto zany ny zavatra vita dia sokajiana ilay izy, avy eo omeko ilay sokajy. Dia mandritra an'izay fotoana izay koa ianareo zany ahafahanareo mamisavisa hoe inona ny vitako na inona tsy vitako, dia afaka manontany ianareo ny ray aman-dreninareo na namanareo na mpiara-mianatra aminareo na pasiteranareo na iza zany azonareo anontaniana hoe inona mba ampio ange hafa manamboatra n'ilay CV io ka manamboatra ny taratasy momba io ka ohatran'ny sahiran-tsaina. Dia azonao sokajiana zany an'ilay izy. Voalohany, sokajy. Jereo ny zavatra vitanao teo amin'ny lafiny sosialy. Ilay lafiny sosialy lazaiko teo zany dia inona avy ny fandraisana anjara nataonao teo anatin'ny fiarahamonina misy anao. Ianao ve ohatra mavitrika eo amin'ny fokotany, dia raha mavitrika teo amin'ny fokotany dia inona ny zavatra nataonao? Raha tany am-pianarana, mavitrika tany am-pianarana, filohan'ny kilasy ve ianao sa filohana fikambanana ve ianao?
tany am-pianarana. Raha any am-piangonana, filohan'ny tanora ve ianao? Ary raha tsy filohan'ny tanora ve ianao dia mpikambana ao amin'ny antoko-pira ve ianao? Na mpikambana any amin'iren'ilay skoty na tily na mpanazava. Mpikambana ve ianao sa tsia? Raha mpikambana ianao dia mpitarika ao anatin'ilay sampana fikambanana ve ianao? Raha isika indray zany, zay any amin'ny sosialy zay hoe tany am-pianarana, tany amin'ny sekoly zany na tao anivon'ny fiarahamonina zany na any am-piangonana. Raha isika indray amin'ny politika, androany moa zany fifidianana. Fifidianana zao tany amintsika zao androany zany dia arahabaina aloha zany zay lany mera. Dia raha lany moa zany ny ben'ny tanàna ilay olona nitohananao dia arahabaina ianao fa raha tsy lany moa ka atao ahoana fa dia enganie ka mba sady azo raisina no mitombona. Hafahafa koa le olona varam-pianarana mitondra ao amintsika ao dia tena hafa mihitsy ary lasa eritreritra reto olona reto io dia mba dia manao zagnahary tsy misy mihitsy ka. Dia zavatra mitombona tsara raisina ho fa tsy mitombona. Dia asa ahoana fomba nandraisany anazy eo takao dia zay fa tsy mitombona. Dia magnano zagnahary tsy misy fonteniny. Raha ohatra moa zany ianao ka hoe mandray anjara ianao zany teo amin'ny politika, amin'ny sehatra politika, dia lazao atany sao daholo inona le fandraisana anjara. Fandraisana anjaranao inona ny zavatra vitanao teo amin'ny fiainana. Zay zany ny voalohany. Faharoa, ataovy lisitra indray koa efa nomeko teo zany le sokajy teo amin'ny fiarahamonina, tao ana sekoly, tao am-piangonana, dia any amin'ny sehatra politika, dia manarak'izay koa any amin'ny sehatry ny toe-karena. Inona ny zavatra nataonao, misy zavatra nataonao ve tamin'ny sehatry ny toe-karena? Ohatra hoe mpivarotra ve ianao, namorona asa kely ve ianao, na namorona asa anao ve ianao, nivarotra mofo ve ianao sa nivarotra anana ve ianao sa nivarotra glasy ve ianao sa nivarotra pizza ve ianao sa manao an'ireny le fikambanana tanora manangona vola amin'ny alalan'ny mivarotra billet mandeha amin'ny restaurant reny rehetra reny. Atao lisitra daholo ireo rehetrarehetra eo. Hatria ny tadiavintsika zany dia zay ampisongadina antsika. Zay ampisongadina antsika zany tadiavina eo dia atao lisitra ireny rehetra ireny. Ny zavatra vitantsika zany, zavatra vita. Ataovy zany zay lisitra izay. Raha ampitso isika miditra hoe ahoana fomba anaovana anazy fa zay aloha atao zay. Faharoa. Ny faharoa indray dia atao lisitra indray zany zay tena hitanao fa misongadina teo amin'ny fianaranao. Ny tena misongadina teo amin'ny fianarana. Tena misongadina teo amin'ny fianarana. Zao indray zany mantsy resantsika amin'io. Ho ataontsika lisitra amin'ny CV io zany, amin'ny CV-ntsika indray zany ny fianarana vita. Dia ny fianarana vita hoe inona avy ny diplôma anananao. Satria moa zany zao hiditra any amin'ny première année taona voalohany ho anareo izay manana bac, dia ho anareo izay manana maîtrise, manana licence, ho anareo izay manana licence haka doctorat. Dia satria moa zany any amin'ny anjerimanontolo no resantsika, dia ny zavatra vita amin'ny fianarana resahana eto dia ny taty amin'ny taona ambaratonga fahatelo zany hoe seconde, première, terminale. Zay io resantsika eo. Ataovy lisitra hoe inona ny zavatra voafehinao miavaka indrindra tamin'ny fianaranao zany. Ilaintsika amin'io zany naoty azonao. Raha ohatra ianao zany nahazo mari-pakasitrahana manokana, ilaintsika eo mention, dia soraty eo, ilaintsika zay. Raha tsy nahazo mention anao dia soraty eo foana tsy nahazo mention fa hitantsika fanaovana an'iny fa aza mikoropaka fa hoe za tena tsisy mention ve dia ahoana. Eto araroto fa nisy tanora niasa aloha be hoe marina tokoa ve fa tsy ekena aty ivelany hono ny diplôma baccalauréat taona 2024. Le baccalauréat teo zany le hoe nisosoka dia avy eo nasaina naverina dia misy mpianatra tsy afaka namerina dia hoe tsy eken'olona no lanjan'iny. Manontany ny valinomeko anareo dia zao tena tsy fantatro. Tena tsy fantatro. Za zany tsy anisan'ny olona andeha anelitsao eto hoe mety tsy ho ekena, tsy azoko atao izany. Fa tsy fantatro hoe tsy ho eken'ny olona. Fa za fotsiny indray mametraka hoe nahoana moa tsy ho eken'ny olona ko manana note ara-dalàna ianao mivoaka avy any amin'ny office du bac dia nahoana moa tsy ho eken'ny olona. Fa eritreretro zany vinavina fotsiny tatasika ataon'ny olona fotsiny reny dia mba hampiororo antsika tanora. Ataovy ny fangatahanao, manana an'ilay diplôma ianao, ataovy ny fangatahanao, zay ihany ny zava-dehibe zany. Dia verina zany hoe
ataonao lista zany ny zavatra miavaka vitanao teo amin'ny fianarana, notinao zany iny ny taona manana bac ianao zany de lazainao zany ny saranisa, de raha ohatra ianao manana lisansa de lazainao ny saranisa, ny nanana maîtrise sy ohatr'izay. De mario ihany koa inona tamin'ny taranja tany am-pianarana no tena nahafinaritra anao indrindra, inona tamin'ny taranja tany an-tsekoly no tena nahafinaritra anao indrindra, inona tamin'ny taranja tany an-tsekoly no tena nahafinaritra anao indrindra. Zay tena nahafinaritra anao indrindra, ilaintsika zay. De inona koa no tena hainao indrindra, satria tsy zay mahafinaritra no voatery hay ary tsy hoe zay hay no mahafinaritra. Satria miankina amin'ny fianarana io. De atao lisitra koa zany ireo, omany angony zany ireo rehetra ireo, zay ny faharoa. Ny voalohany atao lisitra ny zavatra vita teo amin'ny fiainana, tany amin'ny fiarahamonina, tany am-piangonana, tany an-tsekoly, tany amin'ny sehatra politika, tany amin'ny sehatry ny toe-karena, tany amin'ny sehatry ny koltoraly, zavakanto, raha mpamorona hira ianao, na mpanao zavakanto ianao, mpanao tononkalo ianao, na mpanao hosodoko ianao, jereo tsara fa be dia be ny zavatra vitantsika. Ary antsika mahita hoe tsy nahavita dia tsy olana, afaka manomboka zavatra vaovao zao, afaka manao zavatra afaka mahavita. Ny sokajy faharoa indray atao lisitra ny momba ny fianarana, noty azo farany ambony tamin'ny diplôma, karazana diplôma ananana, ny mari-pasitrahana ananana, mari-pamendrehana ananana. Raha tsy misy ireo dia tsy hoe na misy na tsisy fa lazaina koa ny taranja zay tena manavanana, zay tena tiana. Samihafa ny manavanana sy ny tiana. Soratantsika eo zay. Ny sokajy fahatelo farany dia zao. Soraty raisoa an-tsoratra ihany koa zany ny zavatra zay tena mahaliana anao eo amin'ny fiainana, mahaliana anao amin'ny fiainana, zavatra tianao atao amin'ny fiainana, zavatra ankafizinao amin'ny fiainana. Ohatra tia mihira ianao, ohatra tia mahandro sakafo ianao, ohatra tia manao asa soa ianao, ohatra tia manao mamoron-javatra ianao, tia mitaiza ianao, zay zavatra tena mahaliana anao eo amin'ny fiainana, de ny fanandramana anananao zany miaraka amin'io. Raha efa niasa ianao de hoe niasa taiza, de inona le asa natao, de oviana ny fotoana. Raisinao daholo zay raha efa niasa taiza, inona ny asa natao, de roviana tamin'ny inona le fotoana anaovana azy. De ny zava-dehibe de ty, inona ny vokatry ny zavatra nataonao tao amin'le toerana. Ohatra, raha mpiasa zany ianao, andeha ataontsika niasa zany ianao de manasa lovia ao amin'ny hôtely zany nataonao. De inona ny vokatra fanasana lovia ao amin'ny hôtely nataonao zay? Inona ny vokatrizay teo aminao? Manasa lovia fotsiny ve? Sa tsy teo aminao fa teo amin'le fiarahamonina, teo amin'le orinasa, manasa lovia fotsiny ve? Sa ilay fanasanao lovia dia afaka miteny ianao hoe ara-potoana ny fahavitan'ny sasa lovia, ary ny lovia izay sasako dia vao marina fa madio ary ankasitrahan'ny olona ny fahadiovany. Vokatra izay lovia madio izay dia mitombo ny isan'ny olona tonga ato amin'ny trano fisakafoanana iasako. Zay le resahantsika io. Inona ny fiantraikany? Raha ohatra indray zany ianao hoe asa nataonao indray hoe inona re zany ataontsika hoe miasa amin'ny cyber ianao, de any amin'ny cyber indray ianao zany miasa, manao asa tserikany ianao rehefa mandritra ny faran'ny herinandro, dia inona ny vokatrizay? De hoe amin'ny fotoana zay ao anao de betsaka ny olona tonga, satria ianao dia mahay miresaka amin'ny mpanjifa ary mahay mampirisika sy mikarakara azy ireo, mahay mampirisika azy ireo avy heverina sy mikarakara azy ireo. Ohatra daholo zany zay. Inona ny fiantraikan'le zavatra nataonao teo amin'ny orinasa zay niasanao. Ao anatin'ny fanandramana io ihany koa ny tanasahanao ny fahaiza-manokana, fahaiza-manao manokana, mahay teny pirenena be dia be ianao, na mahay mitendry mozika ianao, na mahay mihira ianao, de lazainao koa inona ny fiantraikan'izay fahaizana zay teo amin'ny fiainanao sy teo amin'ny fiarahamonina misy ianao. Zay le faharoa teo, fiantraikan'le fahaizanao manokana teo amin'ny fiainanao sy ny fiarahamonina misy anao. Ireo zany no manana tompoko lahy sy tompoko vavy ry mpiaino rehetra zay manaraka antsika eto dia ireo omaninareo ireo ataovy an-tsoratra ireo fampiasana de rahampitosika mandrafitra azy indray hoe ahoana indray ny ametrahantsika an'io amin'ny an-tsoratra an-taratasy anaovantsika an'ilay CV zany. Ireo zany no omanintsika. Averiko voalohany ataovy lisitra ny zavatra vita, io zany tsy asa vita ny fampitsarana fa ataovy lisitra ny zavatra vita teo amin'ny fiainana. Faharoa, ile teo amin'ny vita teo amin'ny fiainana io zany de lazaiko hoe nanomboka ianao tany amin'ny classe de seconde miakatra
Raha ohatra moa misy tena zavatra manokana tena miavaka tsy tao anatiny io dia atao foana le izy ohatra nanao tany amin'ny ambaratonga voalohany, ambaratonga faharoa ohatra hoe sixième hatramin'ny troisième. Ny faharoa atao lisitra ihany koa ny fianarana vita, ny diplôma azo, ny mari-pakasitrahana, ny zavatra hainao manokana. Dia ny fahatelo atao lisitra ny fanandramana, dia ny faniriana, ny fikasana, zavatra mampiavaka anao amin'ny lafiny asa zany, ny toerana niasana, ny taona niasana, vokatra ny asa nataonao ampiarahana ihany koa amin'ny fahaiza-manao mifanaraka amin'ny asa, mety fiteny zany mety talenta manokana zany mety fahaizana manokana izay mampiavaka anao amin'ny lafiny fampiasana saina zany na fampiasanao ny tananao. Ireo rehetra ireo zany omany. Dia rehefa vonona amin'izay zany ireo miditra antsika amin'ny fandarana fahaenina amby roapolo, fahaenina amby dimampolo azafady, fahaenina amby dimampolo dia anehoako anareo indray izao ny fandrafetana azy. Izay indray ary fandaharantsika androany fa dia mankasitraka sy mankatelina antsika rehetra mpiano saotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy tahin'Andriamanitra isika rehetra amin'ny zavatra rehetra izay atao indray ny hetsika aso an'i Madagasikara no nikarakara an'ity fandarana ity ary ny tenako Dr Jules Karavelo misy no nanomana sy nanolotra iaraha miasa amin'ny AZ radio television izany isaorana ny teknisianina mankasitraka indrindra tompoko mirary soa antsika mianakavy samy tahin'Andriamanitra avokoa isika rehetra. Mirary soa tompoko.